ny mpanao fanatanjahantena ao aminy. Zay ny antony hoe tsy maintsy atao ny ezaka rehetra izay tokony anampiana ny mpilalao eto amintsika. Mbola betsaka ny tetikasa tokony ho atao mba tena hananantsika mpilalao tena matianina eto amintsika. Ka zay no izahantsika tsikelikely hoe arenina tsikelikely zany ary apetraka ny tena hoe mba ho tena matianina na professionnel ny mpilalao rehetra na ny mpifaninana rehetrarehetra eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena eto Madagasikara. Fanohararotina ihany koa ny resaka politika toy ny fanomanana ny fifidianana izay andrasan'ny sehatra iraisam-pirenena fatratra. Fanatanterahana fifidianana dia raha misy ngamba naliran'izany hatramin'ny ela dia afaka lazaiko fa ny fitondrana na mpitatana ao anatin'izany fitondrana zany. Mikasika an'ilay hoe teti-bola izay ho laniana amin'ny fifidianana dia iny moa zany efa mivoaka iny ary efa voasiny ny PASEM. Midika an'izay dia ny hoe ny fitondrana malagasy dia vonona ny hanatanteraka antsipriany izay zavatra tokony ho tanterahany ao anatin'izay voasoratra ao anatin'ny PASEM izay. Tsara ho fantatrareo fa efa betsaka ny fandaniana ary ny anaovana ny liste électorale zao dia ny ankamaroany mba tsy lazaiko hoe any amin'ny 750 isanjato any dia avy amin'ny fitondrana malagasy avokoa. Ny fahavononana zany dia efa ao ary ny ezaka rehetra koa dia efa ao ary efa voasoratra zany zavatra rehetrarehetra zany ary ho tanterahantsika ny fanatanterahana izay andraikitra tokony ataon'ny fitondrana malagasy.